Ny resaka ataoko androany zany de hoe tena olona nianatra marina fe le Hery Rajaonarimampianina hoe tena manampahaizana marina fe izy satria zay foana no ambetindresaka eto hoe be de be le nianatra teo, be de be le be diplôme teo fa tsy hita zay nataony fa leo ihany le olona illettré fa nampiroborobo ny orinasany ary ambadika ria manana leadership leo reny satria be de be ny nianatra be diplôme ka zay ny resa ataony Hery Rajaonarimampianina satria mampamitaka ny saina ny mieritreritra an'izany vofitaka lisany koa mieritreritra fa hoe ratsiraka zany diplômé be enjana be zany Hery Zafalbert koa diplômé fa tsy hita zay nataony teo dino zany efa zavaiko foana hoe ratsiraka zany tsy nianatra zany tsy manampahaizana zany nianatra mety manampahaizana izy any amin'ny matatsambo azy capitaine de frégate zany Didier Ratsiraka zany capitaine de frégate na major de promotion azy izy tany Saint-Cyr resaka fitondrana tsy zavatra fantatry Ratsiraka momba an'izany fa nazy tany Atsambo tsy hainy zany resaka économie zany tsy mahay droit international tsy mahay géopolitique tsy mahay management tsy mahay mitondra firenena izy fa tsika de matimatiny ka reny be diplôme be teo de aleo le mba tsy nianatra ndray aleo le mba le illettré ndray no ino zany mitondra hevitra zay diso de diso satria Ratsiraka tsy nianatra nitondra sady tsy manana ina moa zany inona ny programmany asa boky mena idéologie tamin'ny andron'ny URSS et communiste aiza URSS amizao aiza ny Russie amizao fotoana zao ny Russie amizao fotoana zao manao capitalisme libéral fa communisme zany tsy hita zay hoe fandehany am'izany na communisme raha ataotsika hoe ao Chine resaka fotsiny fa le zareo samy elita ihany no miletra ny volam-panjakana sy manana pouvoir fa ila raha vonikozy la am'zany communisme zany ohatrany ataony Xi Jinping io de aria la gagazo na tamin'ny andro Mao Tse-tung zany tena hoe dictature tena enjana be zany ka resaky nareo manampahaizana Ratsiraka tany Atsambo izy capitaine de frégate izy Zafalbert mpandidy izy any amin'ny laboratoire nina miainy amin'ny resaka fitondrana mahay ny management ve izy mahay économie ve izy mahay stratégie ve izy mahay géopolitique ve izy tsy zavatra fatana momba an'izany sao nareo voasotoka am'izany ka ity le Hery Rajaonarimampianina ity zany no mbola ataony lisany argument hoe olona nianatra ka zay no resako androany hoe sao de koa sara mba diplôme magasy sao de expert comptable izy de maty lolo am'izany dolidoly fa omeko élément vitsivitsy nareo ilazako tsisy zay mampanampahaizana ny izy moa Hery Rajaonarimampianina voalohany ndrindra tadidinareo ngamba le hoe zao tadidinareo ngamba iny teniny tamin'iny hoe anao campagne électorale izy tamin'ny 2013-2014 de niteny hoe ny olana Jirama délestage agnatin'ny telo volana de vaako izy taiza nareo nahita olona nianatra olona manampahaizana iteniteny fatanao zany ny olona nianatra sy manampahaizana de manao audit aloha manao audit mety hery taona roa taona hoe mitady hoe inona ny lesoko anatin'le Jirama inona ny olana Jirama inona ny saompandeha anazy inona ny vahaolana sy rehetrarehetra manao audit ka le retsy tamin'ny fitondrana le retsy sanao audit tsy zavatra fatiny koa inona marina tena problème ny Jirama de le tonga de ary amin'ny télé tonga de 3 mois fotsiny anaovako an'io zany ve ny olona nianatra aza mamatimaty lolo zany raha miteny hoe diplôme magasy anazy de expert comptable de mety hoe manambany diplôme magasy fa raha ny kany manokana ny tiako resahana ny kany Hery Rajaonarimampianina olona nianatra fe olona expert comptable ve anao de iteniteny fatana hoe telo volana de vita io manana donné ve anao manana chiffre ve anao fa ny comportement n'olona nianatra de manao analyse aloha aiza daholo ny audit aiza daholo ny étude sy rehetrarehetra
zay tokony ataona mako expert comptable anazy zay vamoaka hoe mety vita anatin'ny enim-bolana io mety vita anatin'ny heritaona zao de chiffrena de tokony izy tokony miainga amin'ny taratasy izy de miainga amin'ny chiffre izy hoe zao le chiffre nataoko zao le étude nataoko de vitatsika tazona zao io fa tsy hoe zay zao de efa comportement na tsy nianatra zay zavatra zay de faharoa manaraka am'izany inonareo ngamba le scandale lesaka mananasy le robe mananasy any vadiny ratsonary mampianina voangy ratsonary mampianina olona nianatra ve ataontsika hoe ohatrandry Macron sy Angela Merkel setra rehetra reny ve de nivadinao eo amin'ny fitondrana ianao no andro 26 juin andro 26 juin tamin'ny 2014 26 juin nanao robe misy mananasy nefa io robe io robe Dolce Gabbana zay mitentana $7,700 $7,700 le robe de nareo ve raha la niandra ohatra anazy zao rasy fotsiny amin'ny zanako Hugo zany zanako nianatra zany zanako ka ohatra ve ny fiancé-ny Hugo ividy robe na $7,700 de Hugo ve de anaiky an'izany samy trano ary anaiky an'izany hoe zao ninina fanazavana ninina otrina karamany Hugo na firy 1,000 € ny karamany Hugo par mois tsy anaiky mihitsy Hugo nivadina ividy robe na $7,700 de manino ny era-jonarom-pano manaiky ny ao trano tsy voafehiny sa hoe tsy nanana inona moa zany il n'est pas capable d'imaginer la conséquence le scandale indrindrandrindra l'indécence fantatrareo fa tamin'ny fotoana inona moa zany 2014 jusqu'à 2018 zany de narefo ny économie malagasy ary mahantra ny gasy de nao ve de ivadinao anao robe na $7,700 de tsy au courant zany ianao zany no le intelligent nianatra ve de afaka anao erreur bête be ohatra zany mahantra de mahantra ny gasy nefa mivadinao manao robe na $7,700 20 millions d'ariary zany tamin'izany fotoana zany 20 millions de olona misaina ve da ampison'izany inona moa ny asan'ny voangy inona ny asan'ny voangy tamin'izany fotoana zany no afaka mividy robe na $7,700 inona ny asany de zany ve raha olona misaina ve era-jonarom-pano olona tena hoe coco nianatra expert comptable de tsy akobon'izany ino moa zany avy-andranana be zany teo resaka jenama 3 mois de vita io ty scandale mikasika le robe de ny zavatra tsapa ny banque mondiale tamin'ny fitondrany era-jonarom-pianina dia ny favoritisme teo amin'ny elite zareo rehetrrehetra le ambonimbony reo zany de miletra ary tsisy mihitsy ny olona voagatra tamin'izany fotoana zany nisy favoritisme be tamin'izany araky ny constat ny banque mondiale hoe erzalahy samy ngetroka fotsiny miletra ny ram-pirenena sy rehetra manao zay reviny eo fa tsisy fanagadrana nataony mihitsy tao zay olona manao kolokolo de misy mihitsy ny ONG Freedom Hope zay nanao rapport fa tena niemotra be ny niveau gasy amin'ny resaka corruption kolokolo be tsy fakahitana tamin'ny andro-jonarom-pianina zay ny zavatra nisy ary profon'izany io zavatra nataony voangy io d'ailleurs koa moa misy efera fantenako teto hoe mikasika ny era Madagasikara hoe misy entany voangy tany à Paris de era Madagasikara miantsona any à Marseille de asain'ny voangy hoe ampatalove à Paris aty le inona moa zany le era Madagasikara fa misy entako 500 kg aty zay na inona ny 500 kg tamin'izany tsika tsy mavantatra fa le hoe compagnie nationale de tenenao afindrao aty de toko atao Paris ny passager ianao zany tokony andeha hody a Madagasikara tavelao Paris ianao de nao niantoka ny hotelinao de nao niantoka zay revinao any tsy fantatry na era Madagasikara miantoka fa ny olona nesak'alina roa andro tao à Paris fa nientan'ny première dame tsy maintsy alay zany ny tsona hoe népotisme abus de pouvoir ka raha olona mba nianatra any
tsy anao an'izany mihitsy tsy anao an'izany mihitsy tokony mitazona inao zany ligna mahitsy de zavatra tsapa tamin'ny fitoran'ny era Jonampianina de ny instabilité gouvernementale impiry niova premier ministre tamin'ny andro Liry impiry niova premier ministre impiry nisy remaniement de zany ny porofo fa ola incompétent izy nalazana fa nianatra zao incompétent izy raha ohatra ka misy ny remaniement isaky mihetsika misy ny fanovana premier ministre incompétence zany d'ailleurs voaporofo ny incompétence satria tamin'ny 2018 de nisy scandale marobe nisy grève nisy korontana de niditra antsehatra mihitsy ny haute cour constitutionnelle tamin'ny 2018 de niafara tamin'ny fialana iny moa zany tsy voafehany lizy ka zay le izy hoe ina moa zany croissance moa tamin'izany fotoana tsy ilaina tenenina foana ny teo ny diplôme so raha olona nianatra tsy ohatry zany ny résultat zareo raha olona nianatra raha olona manam-pahaizana fa de mitovy tsy nianatra ihany fa aza atao tervamaitsy am'izay fotsiny hoe akatambary dolo ny olona andreretra de tsy alehany dolodolodolo fa le olona tsy nianatra fa niompo kisoa mandeha tsara ny fiompiana kisony de indray nasana mitondra bado be zany fa raha ohatra era Jonampianina nataonareo exemple ny olona nianatra de zy niteniko regny de anatin'izany koa Ratsiraka anatin'izany koa Safelibera tsy reny mihitsy l'exemple ny olona nianatra ny olona nianatra angamba raha hitondra zany de nanao ina moa zany Sciences Po nanao na économiste nanao tsy haiko droit fa manana carrière politique lavalava de aveo mahavoafehany fomba fitondrana manao management nianatra zany rehetra zany fa en tout cas mauvais exemple raha era Jonampianina lazana fa olona nianatra tsika raha nga manana tanora nianatra tsika gasy raha nga manana tanora tia tanindrazana sady vonina hampanosony Madagasikara io tena mahay za suran'izany lasainy lebilebany re fa hoe tsisy olona mahasolandravalomana anao ny gasy 30 millions zany hoe gasy active 22 millions de tsisy asolandravalomana rany ray aino iny fa irahary sarlarahala mitapy amin'ny resaka sipasipy io fa zay fotsiny ny tipotehana hoe ny tanora gasy de misy tena manam-pahaizana na kanany avy any ivelany ara niandra avy any ivelany voaka avy any nanao Sciences Po manana zany tsika technicien avoleta amin'ny resaka géopolitique rehetrarehetra manana zany tsika aminazy manana zany tsika fa tsika misy no tsy vonina fa de samy manao sepatany olona tsy saratra fatany mikasika ny resaka fitorana zany no iady hitondra tolotolotolotolo de oaiza moa fa ny problème de le fanatika de anohana an'ireo olon'ireo na uzinanao atrano ara ve na tokatranonao ara ve de tsy ilana ina moa zany compétence indrindra fa hitondra firenena de tokony mba tonga saina hoe tsy saratra fatako ane mitondra ty firenena ty de ina moa mampilingilinga anahy ty amonon'olona 30 millions ampitsingidina firenena fa de fitiavam-bola fotsiny hoe za iny mahazo vilay za iny afaka manao bazary any an-dafo vadoka so tsy matakatra fa tsy zay tsy mamanina mihitsy responsabilité hoe zavatra tsy haiko raha nga izy tia tsy ataoko fa misy mahay eo Madagasikara misy mahay bandikely eo zay